Fonako milaza ny entanfonako mpianiratra zaho izy Jesu Kristy tsy nivolagna fatrany hoe mahiratra mahino ny finoanao no fa ilana fijoroana vavan'olomelo maty ka tokony agnisan'ny olo milaza hoe maty mitsaka fa antsofony ianao izay tokony ataontsika andavanandro rehefa nazo fahasoava izay koa mahazo hoe ny olo koa mahatrahana regny raha misy zay fa ridradrida zay fa amizay tantanisina nahazo raha koa nahazo fahasoava zay koa ndraikindraiky raha hita amitsika Jesu Kristy nagnaraty azy keka mahazo fahasoavana atsika vao maika magnaraha ny raiky ty tsy haiko izy ty nahory sujet izy aminazy ty fa volanky fa izy ty fa ny raha mahazo atsika tamataly ty grava tsy ambariko te no tsy anareko taony izy ty masera raiky nagnano témoignage ty amin'ny examen tadindrakitra mpianatra jiaby mandatsika rakitra amena surveillant la surveillante la ita monsieur qui surveillante miampy le araka ny nambara tamin'ny fiandohana Toamasina teo dia taloha izany dia misy seremonia fohifohy vitsivitsy ny antily sy ny fanilo ka no alohan'izany voalohany eto dia ny fanilon'ny Madagasikara fa mialohan'izany antsoina ny ekipan'ny diosèzy fanilo sy antily na ny filohan'ny faritra zay alao tamontompompany
toetra be dia be ao anatinareo. Amen. Yeah.
Totranao ihany koa ity baraity izay marika fa filohan'ny fanabeazana ato amin'ny faritra avaratra ianao manomboka anio ary mandritra ny fotoana izay hiatony izany hamelananao azy arehetra ireny. Izy no ampiamato manakajaina agadino filoha ny sixa eto amin'ity ny sixa de conférence internationale catholique du scoutisme izay voafidy tao Egypte tamin'ny conférence internationale du scoutisme.
cérémonie internationale de télévision. La fêtina di Bianzani alle Matua di San Mario Padà. Fialambolin'ny Spirou matevina sy any ihany dia voafidy sy voatendry ho filohan'ny resurs adulte izany hoe fitantanan'olon-dehibe eto amin'ny filohanamen'ny Spiritisme eto amin'ny sany indianina ialahy ka atolotra ho any anahy ny folara izay marika andraikitra hiantsoroana izay mahafilohan'ny resurs adulte eto amin'ny océan indianina izay. Sana yang bermaksud Télévision pada natao ho antsika katolika ireo, tsy natao ho an'ny protestanta ireo, tsy natao ho an'ny tiady ireo, fa natao ho an'ny firaisambe spiritisme eto amin'ny océan indianina. Ny firaisambe spiritisme eto amin'ny océan indianina dia misy tsy ohatran'ny etantsika Madagasikara, fa misy tamin'ny sasany any Maurice zao mitambatra ny lasin'ny vary, fa ny antsika eto no misaraka. Ka izy dia voafidy ho mpitantana amin'olon-dehibe ao anatin'ny firaisambe spiritisme eto amin'ny océan indianina. Dia izay angamba. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina miaraka amin'ny masina Maria fanjakavavy nyatilany petraka lehibe ao anatinareo. Vitatsika tsy herina melabelatra an'iny koa za fa fintiniko amin'ny fehezanteny tsotra ny atao hoe spiritisme katolika dia miaina sy mampiaina ary mampiatra ny evanjely sy ny doctrine sociale de l'église. Manana pretra atsika, manana zokim-panahy atsika, afaka manampy atsika mampiaina an'izany. Ka ninonino ny fanabeazana zay hoentitsika na lafin'ny tontolo iainana zany na lafin'ny ara-pivelomana dia aza adino fa manana didy atsika mampiatra sy mampiaina ny evanjely. Ka izay zavatra izay indrindra no mahatonga anahy iniany hanolotra fankasitrahana manokana ho an'ny diocèse-ny Toamasina satria ny siksa efa 3 taona lasa zay miezaka mafy be mafy amin'ny fampiarana ny taratasina lefa mipamparay masina ny atao hoe laudato si, ny resaka fiarovana ny trano be iombonana na amin'ny resaka tontolo iainana. Ka ny marignana reo amin'ny fohy be amin'ny andro ake io mba hampiroborobo an'izy io amin'ny ady amin'ny tontolo iainana io mba ho an'ity Madagasikara atsika ity. Zay ny korana azoko atao iniany fa a bureau-nao son excellence tsika manohy anazy. Misaotra betsaka, mankasitraka atsika jiaby raha tsy mifangay dia andro hafa koa. Tsy hotsangan'olno fa tegna olno mandray andraikitra sy adidy eo an'ivo. Teknolojia ka tsy hanaonao foana fa itoy hatrany amin'ny andanjalanja ny mahasoa sy ny mahafinaritra.
fa tamin'izy efa tolotra izany ka nanaiky antsika dia nandray ny mofo ary ny sotro mizarazara sy nanome azy ny fianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Dopo ci dimenticherò, fa manone che in te ci troviamo. Di fatto la sundrama cristiana e pratica vedono una
paroasy sy ny ekipa miaraka aminareo. Iaho sy ny tena presida scoutisme FSM Yana Marisa tuklasi tukupata manai tena sadia azapata dia pada kala itena si pamela bunada revenina duluante dia saudara memang sika ni taom-pilatroana ero suariwa sini tingo bersuariwa ni afim sampai nanti seperti Madagaskar sana mana sana dia ditunggu sekarang nyara banyak semamana masuk kuah paling saya kristiani atau paroasi memastikan yang terpilih sebagai dirikan manusia arah mulai suara api sana nanti di Madagaskar mabita be anda sempurna entar rasa indrina di diocesi Malatika ini tuh kamu kena nose sobre nossa paling saya kristiani atau paroasi sobre nossa Ang pamangyan di bawah sikiti, entah kasih benar saya, ang song, mengenal pasal, rasional saya, bisa, dalam rantai naik sisa, tahu ya we, mana sudah pula, mana belum lagi. Akhir ini usia dalam misi mampulah setiap mengalami komunikasi berdua. Saya mana Nisma odon fulana November asda Juan ni manisara chamnyala dieneniu dianza Finamasi ni maneta na liturgia kusa pesa na mpianatra katesisi dia efa tapitra fa ireo olon-dehibe kosa dia mbola raisina ny sabotsy sy ny alahady no misokatra ny birao na ny conférence communienne samy zanaky paroasy aby dia mankasitraka mankateny fomba izay fotoana mezea iny sy na eny vanompo fisaka e azany akelezana za aby koa ny tiavany mankatena amin'ny fataovana fisaka zany teny misy betsaka atao fametana e mankasitraka dia tongabasoa an'izay iana tenisaka izay bona petikokozy Gambaranga sita kadamanta rare regili tamatama rare diocese Spirou ni ati di sini Maria de Toamasina suatu pemerintahan mitumba bedela suatu pelaku
Anisany voafidy sa voatendry ho filohan'ny sixa ianao tamin'ny tany ivelany, inona no azambara mikasika an'izay? Ia, voalohany indrindra alongany soratsika Zagnahary mandalo tamatavy aketo zay nianty miara-mivavaka mamonjy lamesa amin'ny occasion fanokafana tampikatroan'ny diocèse na ny antily zany fanily. Nisy fifidianana marina ny atrehana tagny Egypte tamin'ny mois d'août akeo dia za moa zany solontainany candidat natolotra ny antily ny Madagasikara. Dia zay ny fandaharana dia voafidy somatsara ho filoha hitantana an'io fikambanana mamondana ny skoty katolika ty Afrika io ny tegnako zay niresaka tampagnatretegna zany le raha. Inona ny andraikitra sahanina amin'izay mahafilohan'ny sixa anao zay? Ia, ny sixa zany raha zavaigna tsotsotra izy conférence internationale catholique du scoutisme. Zany hoe io zany karazana vovonana mandrafitra ary mifehy ny skoty katolika jiaby agnatin'ny scoutisme katolika, agnatin'ny scoutisme. Dia ny andraikitra an'izy io mizara telo maventy be. Ny voalohany magnano zay ampiarana sy ampiainana ny evanjely araky ny toromarika amin'ny Vatican ny skoty. Zay zany ny voalohany. Dia ny faharoa magnampy le fikambanana katolika zany zay misy skoty hiaigna ankahalalahana ny finoany. Satria karaha amintsika Madagasikara ty tsy dia misy le olana loatra, fa misy pays agny Afrika akagny manana olana. Ohatra hoe misy musulman agnatiny akao, misy le fiangonana zandriny ireo, dia misy ady, misy miaigna herisetra zareo amin'ny fiaignana sy fijoroana vavolombelogna amin'ny finoana zay. Dia le sixa zany amin'izay fotoagna zay magnampy ny eveka agny amin'ireo toerana ireo, magnampy an'ireo pretra amin'ireo toerana ireo mba ahafahan'ireo skoty, ireo tanora katolika ireo hiaigna ankahalalahana ny finoany. Dia zay agnisan'ny asa maventy be agnatin'izy io koa. Dia ny fahatelo magnampy ny fikambanana masina katolika skoty mampiatra ny lettre encyclique ny paparay masina. Ohatra hoe ny Laudato Si, hitantsika nianjo ny fanolorana ny mari-pankasitrahana azo ny antily agnatin'ny diocèse ny Toamasina. Zay misy hetsika momba ny tontolo iainana. Misy koa ny lettre encyclique ny paparay masina karazany hoe raha ohatra hoe Fratelli Tutti regny zao mampiaigna ny resaka firalahiana sy ny fandriam-pahalemana. Ka ny skoty katolika zany tokony voizina avy amin'ny evanjely sy ny doctrine sociale de l'église ny fagnabeazana jiaby zay ataony. Ka ninonino zany ny sehatra hikatroany dia mahatsiaro tegna izy amin'ny tany jiaby zay andiana akagny katolika zaho ty ary misy batemy nagniraka ana hoentiko magnamafy le velo rano natao taty amin'ny skoty. Zay angamba izy raha ohatra ka finitiniko ny asa amanandraikitra momba ny sixa. Amantily ny Toamasina anao zay niaina teto ny fahitanao amin'izao fotoana izao ny antily eto amin'ny diocèse ny Toamasina. Za aloha tsy afeniko anareo tagnatina ravoagna zany ihany nahita le firoborobon'ny scoutisme. Ny antily indrindra moa zany koraniko aketo satria io ny fagnabeazana ny taiza nata tamatavy taketo. Ny zavatra tsapako zany miazakazaka be ary tegna mahety faran'izay mahety ary matotra ilazako ananjy ny fiarah-miasan'ny antiliny Madagasikara diocèse ny Toamasina sy ny évêché zay taretiny son éminence. Zay efa indicateur maventy be hoe miorom-paka amin'ny finoana ny antiliny Madagasikara. Tsy hoe mbarakaly izy tsy nety, fa hitako hoe symbole physique be zany mahita cardinal mamonjy lamesana skoty karahan'iregny. Maro tany nititeziko, maro be ny pays nivisiteko fa ankavitiagna zany mahita raha karahan'iregny cardinal mihitsy no raha. Zay zany araiky voalohany. Dia ny faharoa hitako ary iainako satria za moa miara-miasa aminjareo matetika zareo mangataka conseil amina mazoky na amin'ny tanàgna aketo miara-miasa aminjareo za dia hitako fa miazakazaka be koa ny fisandrahan'ny scoutisme katolika. Isaka faritra amin'ny fiangonana io ndre misy skoty daholo, Brickaville, Marolambo, ny toy zany le ezaka natao ary tegna mahavelom-bolo fa tegna hoe any fiangonana le skoty ary ho an'ny tanindrazana. Ny afatra petraka ho an'ny zandry alongany mikeleza miaigna ataovy ankitsapo ary agnatina finoagna le velo rano nataontsika fa izy io tegna vocation ary ahafahanao magnamasiny tegna, ahafahanao magnamasina ny tokantragnonao dia hoentinao manompo ny tanindrazanao. Dia mahereza amin'ny asa fikatroagna fa tegna milatsika Madagasikara, tegna milatsika raha jiaby en alerte Madagasikara aketo amin'izao. Tontolo iainana ranomasonao sisa tsy latsaka mahita ny atiala may te vialy raha ny tany jiaby, ny fahantragna efa mandady, ny insécurité
ka antsika atao amin'ny fikambanana zany agnisan'ny mbola afaka mitondra mitondra encouragement ho an'le mpiarabelona amintsika ary afaka mitondra solution ho an'ny tanindrazantsika ity ka dia mankahery antsika jiaby. Agnaranao feno. Manakajaina Gatino Géo Barnabe. Nanokatra topikatroana ny antily sy ny fanily teto amin'ny diocèse-ny Toamasina teto amin'ny Vicariaville indrindra inona ny hafatra tsara ampitaina amin'jareo? Araka ny evalazako tamin'ny fampianarana kambanana dia fitaovana entina hitoriana ny vaovao mafana ka dia mitsodrano ary mankahiry ny antily sy ny fanilo amin'ny jolo vavolombelona ny maha kristiany ka dia faly ravo mahita zareo marobe ary vonona anatanteraka ny fitoriana vaovao mafaly ka betsaka ny adidy maro ny adidy miandro zareo fandrina eto Toamasina be ny adidy afampijoroana ny fahamarinana afampijoroana ny litsiny tena mila olona vavolombelona maro ka dia ankitrika amin'izy ireo ny ezaka tokony atao entina ambavaka mba hitahy anay hitahy ny fiangonana fitoriana ny vaovao mafana. Isa rua até ny topikatroana efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo ahoana ny fandaharam-potoana ho anareo antily zokiny amin'izay? Androany tokoa ny fanokafana topikatroany ho an'ny antily Madagasikara sy ny fanilo Madagasikara. Io moa ny filohan'ny diocèse roa tota eo anevon'ny fanilo sy anevon'ny antily tena tompona andraiky zany karakaran'izay. Fa eto kosa ny antoko-joronay dia mahantily zokiny izay anisan'ny niresary tao am-piangonana teo dia ny fanetanana ho an'ireo izay efa vita velorano tena nivony antily ka manerana diocèse io manerana ny diocèse efa navita velorano mataona nivony antily Madagasikara mba hiverina hikatry eo anivony antily zokiny. Ina moa le antily zokiny? Ny antily zokiny zany fanohizana le fitaizam-panahy, fanohizana le fikatroana, fanohizana le hira ampanaoviny fiangonana ho an'ny antily Madagasikara. Ny anapiko an'izay isaka amin'ny paroasy dia misy solitena ny antily zokiny ka raha vao manahitaeta anao anatin'ny paroasy mety nanitena dia mba natona ao anivon'ireo solitena ny antily zokiny isaka amin'ny paroasy afana ihany koa manome ny zava-misy zava-mety atao ao anatin'izay paroasy Misy very etsika manokana ho tanterahanareo antily zokiny amin'ity topikatroana vaovao ity? Eo indrindra tsika satria raha araka voalazako tao am-piangonana teo dia miditra amin'ny fahafolo taona nara-dalàna. Zany hoe nitsangana ny antily zokiny efa ela fa ny mahara-dalàna azy teo anivon'ny fiangonana zany folo taona katroko zany zao tamin'ity taona ity dia anatin'ny fanomanana ny fankalazana fa folo taona zay tsy ho iny. Reo le vary hoan'ny reto mpanilo. Zay ny ala entina cuisinière maro, restaurateur. Za tsy nazoko.
dia nanao ny taom-pilatroana antily sy fanilo ny Madagasikara eto amin'ny paroisy Sacré-Cœur izay avoezina amin'ny télé afimy. Misy cérémonia maromaro no natao tao. Ny lamesa moa dia marihana fa italian'ny kardinaly sy ny homonia, ny fanilo sy ny antily ary ireo fikampanany antily sy fanilo ihany koa. Ny cérémonia dia ny fanatevelan-tantarana ireo ekipan'ny diocèse sy ny ekipan'ny faritra na avy ao amin'ny antily na avy ao amin'ny fanilo satria tena mitombo betsaka ireo andraikitra izay sahanina ka mila fanampiana ary mila fandraisana andraikitra tokoa. Ny ankoatran'ny cérémonia dia misy ny fanomborana maripapasitrana izay amin'ny zareo avy amin'ny antily ny fahavitan'ny zareo ny lahasa izay iajina amin'ny tontolo iainana izay misy solotena avy amin'ny eto amin'ny afrikana no nanohitra izany ka ry zareo aty amin'ny diocèse Toamasina no nahazo izany fankatosana izany. Ary namaranana ny lamesa dia nisy ihany koa ireo antilyzokony izay nampahafantarina tao fa misy ny antilizokony. Aorianan'izay rehetrarehetra izay dia nisy ny fiarahana misakafo izay niarahany antily sy fanilo sy ireo rehetra olona rehetra nasainy. Aiza vaiza ny fampirobonan'ny fanilo amin'izao fotoana izao? Ny fampirobona fanilo dia tena hita hoe mivelatra satria izay no antony nandratoana ireo filoha anankiefatra roa avy amin'ny diocèse roa avy amin'ny faritra faritra satria tena misandrahaka be ireo fanilo ireo. Misy ny faritra faritra, misy ny faritra atsimo raha eto an-tampon-tanàna. Ny diocèse indray dia misy efa presque misy daholo Manoro, Vatomandry, Folopointy, Tanamboamanapotsy, ny périphérique, dia mbola maro koa ireo izay mangetahetany amin'ny fafana azy. Dia toy izany ny any Mangabe, ny any Tanadamba koa dia efa betsaka ireo rehetra magataka ny anokafana ny fanilo Madagasikara. Hafatra ho an'ireo ray aman-dreny izay te ianao izay fanilo. Ho an'ireo ray aman-dreny efa misy ny atao hoe vola iray ireo fitambarany ray aman-dreny fanilo izay miara-miasa aminay akaiky manohana ara-pitaovana, ara-bola ary ara-kevitra tonga dia miditra ao anatin'ny vola iray ireo izay ray aman-dreny rehetra. Kanefa kosa tsy manakana ireo izay tsy ao anatin'ny fikambanana fa mbola afaka miditra ihany koa ary ao anatin'ny fikambanan'ny fanilo Madagasikara manomboka 12 taona ho an'ny lehibe ato amin'ny fanilo Madagasikara ary ny ankizy indray dia manomboka 1 taona dia efa azo ampidirina ato anatin'ny fikambanana. Ianarana io? Soadandrasana haingo vola Patricia Fidio Filoha Diocèse. Haingo vola? Haingo vola.